Fiadanana. Androany ny tantarantsika dia mitondra ny lohahevitra hoe fampitandremana amin'ny alina. Tao anatin'ny alina, nisy pastera nandeha fiara ody niaraka tamin'ny vadiny sy ny zanany roa vavy. Tena maizina ny andro ary avo be ny orana. Tena zara raha mahita lalana na mirehatra aza ny jiro amin'io lalana io. Mila mandeha amin'ny tetezana izay misy tankelam-by mampilaza hoe aza mijanona satria toerana mampidi-doza. Rano marina misy mpamono'olona matetika ao ambanin'io tetezana io. Matetika izy ireo mampitahotra ary izay voafandriny dia vitsy no hafa mandositra. Tamin'io alina io, rehefa nanakaiky ilay tetezana ny fiaran'ny pastera, dia nisy rangahy nipotra tampoka teo anoloan'ny jiro fiara, kotsa nitsangana teo afovoan'ny lalana ary naofaofany teo ambony lohany ny lobany sady nikikiky izy. Ny vadin'ity mpitory-teny nampitandrina azy hoe aza mijanona moa e, hialao fotsiny izy. Tena efa akaiky ny fiara, fa tsy nietsika ilay rangahy ka na hijanona na hanitsaka azy. Dia nijanona ity mpitory-teny, ilay rangahy nanopakopaka ny lobany sady nisefosefo be no mbola nikikika tsy mijanona. No jeren'ny pastera ilay vadiny dia nasainy no idin-karetsaka ny varavarana rehefa tafavoaka izy mandra-piveriny. Ireto fianakaviany kosa sady sahiran-tsaina no tomany ary nangataka azy tsy hivoaka. Novahany ihany ny varavarana ary nivoaka tamin'ity oram-be izy. Tena kotsa tanteraka. Ary rehefa tonga teo amin'ilay rangahy nikikika izy dia fantany amin'izay izay nambarany. Mijanona! Mijanona! Tapaka ny tetezana! Tapaka ny tetezana! Nisy bus feny ankizy efa nilatsaka ao. Angamba maty daholo ry zareo. Rehefa ilay pastera ilay teny izay nanohina ny fony dia nitodika tamin'ny fiarany izay misy ny vady aman-janany izy. Nosakambininy ilay rangahy sady nitomany koa izy. Nijanona kelikely tao anatin'ny alina teo izy mirahalahy ary niaraka naofaofa ny akanjony sy niara nikikika nampijanona ny fiara rehetra izay tonga teo. Mijanona! Mijanona! Tapaka ny tetezana! Tapaka ny tetezana! Ho an'ireo izay miaina amin'ny fahaverezana, tapaka ny tetezana. Ho an'ny olona izay mizotra, ho any amin'ny mandrakizay tsy misy an'i Kristy, tapaka ny tetezana. Aiza ireo lehilahy sy vehivavy mijoro avoan-dalana manakana ny olona tsy ho faty, misokatra migondana ny varavaran'ny elo ary maro no miazakazaka makany. Aiza ireo mahita ny rava ijoro eny an-dalambe sy eny amin'ny arabe sy eny amin'ny lalana anakana azy ireo tsy hanohy. Aiza ireo mpino marina mpitory ny filazantsaran'i Jesosy Kristy ampitandrina ny hafa mba anakana azy ireo tsy ho eny amin'ny elo mandrakizay izay toerana faran'izay mampatahotra. Tena miangavanareo aho, aelezo ny filazantsara izao. Tadidio fa tiantsika rehetra Jesosy ary zavatra iray loha ihany no faniriany ho an'ny olona. Fampitandremana amin'ny alina, aelezo na ho an'ireo voavonjy na ho an'ireo mila vonjy satria mandeha aingana ny fotoana. Tahin'ny tompo daholo.